laha zaho ro hanaraka ny base tuliara zaho fananohitsio la alika ro babako amindro reniko ka ianareo eto milaza hoe zaho fampora ny base tuliara eo mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amy televizion hoe laha fanampera tsy magnaraka ny base tuliara la alika ny babanay amindro reninay mba manava an'izay koa nareo hoe taia nagnarahako ny base tuliara eo zaho tsy pora ny base tuliara zany ndra zaho miaraka fa exception ane zany miaraka am président de la république ao mbola afaka milaza hoe manohitra ny base tuliara fa tsy pora ny base tuliara nareo nahita fa zao poro base tuliara eo tao amin'ny kabariko tao akily maliniky io mba miangavy anareo ao la lelahy nateraky baba amindro reninareo nareo aboahonareo io Facebook io milaza ny kabariko hoe zaho pora ny base tuliara naniky zao io ane tsy azo ialay hoe la vo niteneny teo ka ni enregistré-vanareo tsy azo esory io fa tsy maintsy miboaky ka aboahonareo ho hitany zao tontolo izao ho hitany ny zanaky tuliara iaby ho hitatsika eto Madagasikara. Satra zany hoe teny hoe alika hoy izy papako amineniko raha ohatra ka hoe manaiky zany base tuliara zany satra zany amitsika malagasy hoe alika hoy izy papako amineniko raha ohatra ka hoe manaiky zany base tuliara izay. Faly miarahaba sy mitafatafa amitsika jiaby ndray mpanaraka ny sainty vaovao malagasy ny vaovao mafana amizao fotoana zao moa hitatsika ny fanehonkevitra nataon'ny colonel Fanampera ihany koa ny fitsidia ny filopirenana Andrajoela tany amin'ny faritra Atsimandrefana faritra Toliara mahakasiky ny base tuliara sy ireo fanamboaran-dalana any an-toerana izay. Amizao fotoana zao araka hitatsika anao ko ny video fanehonkevitra nataon'ny colonel Fanampera teo fa tsy manaiky hatramin'ny farany izy mahakasiky ny ty base tuliara ty satria omeo izy proof hoe miteny na manambara ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria izy dia manaiky ny hoe fisiny ty base tuliara ty mandeha manko amizao natao ireo mpinono pisilelaka mahakasiky ny ataontsika hoe ny mpinono Andrajoela reto fa hoe colonel Fanampera dia ataontsika hoe manaiky zany fisiny base tuliara zany nefa no mafisiny avy hatrany fa izy dia tsy manaiky. Araka hitatsika manko ao amin'ny serasera mada sy ny zava-misy aty ireo mpinono pisolelaka ny filopirenana Andrajoela mafisitsika eto hatrany atsika eto dia manohitra ny fitondrana ankehitriny na iza na iza ianao ataontsika hoe minono na misolelaka amin'ny filopirenana Andrajoela ty satria manambotry firenena mampahantra firenena mody hoe dony tapana anao na hoe mody zaran'ny farimora na zarazaraina zany dia manamboatra zavatra kelikely eo izy de fa hoe ok na savana milamina zany ny vahoaka ankapobeny na vahoaka malagasy telopolo tapitrisa na ataontsika hoe 30 millions zay tenentsika mafisitsika antrany fa hoe mody dony tapany kely anao de eo zany anao ohatrany hoe faly fa hoe tena manao ny filopirenana Andrajoela nefa vola tsy hoe makaiza fa ho an'ny zareo mianakavy zay. Hitatsika manko fanehonkevitra nataon'ny ireo araka tenentsika tao zay zava-misy aty sy ireo sesera madara eo fa hoe ankily maliny tuliara de ny hono mivantana ny fampihaino sy nanala ny ahiahy tamin'ny vahoaka momba ny resaka base tuliara ny filopirenana Andrajoela androany nanazavaina fa hoe amin'ny antsipireny ny zava-misy marina rehetra momba ny base tuliara izay hitondra soa fa tsy hoe hamono velively ny vahoaka ekena moa fa hoe zareo mahazo vola de hoe tsy hamono vahoaka satria zareo mahazo vola zany fa tsy hoe hamono zany io hamono na ino fanazavana manopaka maraina hatramy alina na atoandro na ovina dia hamono ny vahoaka malagasy ity fitondrana base tuliara ty ndray fitenena manko tam'izany ny resaka mivantana amin'ny filo ny colonel Fanampera sy ny solotena ny fikambanana mazoto izay misolotena ireo vahoaka nanohitra ny base tuliara ary hitatsika fa izao ombanao hoy ny ombanao ny izy ny colonel Fanampera de ombanay hoy ny president hoy izy ireo nandritra ny fitenenana rehefa nanazava ataontsika hoe ny momba ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny vahaolana rehetra
ho an'ny vahoaka izay nanolotra omby mazava loha ho an'ny Andriamatofilo ny vahoaka Ankilimanika no ny hafaliana amin'ny ataontsika hoe fifampiresana mivantana tamin'ny filoham-pirenena Andrajoelina zany. Hitantsika manko zao fa miezaka manko zareo mandresy lahatra ny vahoaka eny fotony mahakasiky nyty ataontsika hoe Basileara ty. Am'izao fotoana zao kosa nefa hitantsika fa manelitsao zay ireo mpomba na mpanohana ny fitondram-pandrakana zay taren'ireo mpinono mpisilelaka reo fa hoe ny vadi-bitokisany ho izy zareo ataontsika hoe colonel Fanamperana. Nefa raha ny zava-misy marina dia tsy misy an'izany ary mitazona amin'ny teny nomeny ny colonel Fanampera. Hitantsika manko fa nasain'ny filoham-pirenena Andrajoelina tena mitoerana manko ny colonel Fanampera hoe handray fitenena mahakasiky ny fanoherana ty Basileara ty, nefa izy ny tazona teny nomena. Arahantsika manko video fa nokevitra nataon'izay fa misy manko olona ataontsika hoe nareo mpanao ny fitondram-pandrakana reto serasera madasy zava-misy aty sisa zao karamainina filoham-pirenena Andrajoelina reo fa hoe nivadika zany ohatrany hoe manohana zany ny Basileara, nefa mbola nitsangakevitra zay nijoroana hatr'izao mbola nijoroana ary mbola manamafana koa ny zanany Persy Fanampera fa hoe ny papako izy sy ny raiko izy mitazona teny nomeny fa tsy hoe andeha isolelaka hinono na hoe mahazo vola. Efa raha ohatra ataontsika hoe mahazo vola be nefa ela tokony efa nijana tsy niteny io Fanampera matoa izy mbola mitsangana mbola miteny aloha tsy voavidim-bola. Zay aloha zava tsy voavidim-bola izy io matoa mbola mijoro mitsangana fa ireto mpinono mpisolelaka anazy reto mbola mamatsy lainga ataontsika hoe maneho amin'ny tambazotra Facebook araka tenentsika teneny tao ne hoe avoao izy izy proof fa hoe za ty tena manaiky ny Basileara zay ne le izy avoao izy izy proof fa zao manaiky ny Basileara ka reto mpinono mpisolelaka reto manko atsika eto marina ny teny Sentiara indray mampanompa ohatrany hoe tsika zany tiry zareo hanompa manavendrana olona raha za tsika ty aloha raha ohatra hoe zatra nanompa olona ty efa nanompa na hoe efa nanevateva io manko olona samy manana vavany na samy manana fomba fiteny na fomba fampiresavany fa ndraindray raha sisiny koa ianao manompa atsika olombelona raha sisiny ianao manompa manivaziva manompanompa olo zay fa atsika manko tsy hanao an'izany. Atsika fandarana atsika eto topolasy topovavy de manohitra ty fitondram-pandrakana zay midony tapany ianao de mirehareha zany hoe dony tapany eo anao de hoe zany hoe fampandrosoana ohatrany ahoana ianareo migalabo manino mandeha hélicoptère sy ny karazany mandany volam-panjakana ministre rehetra reo ohatra hoe izay moa araka ny fanokevana nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina de hoe 5 jours 10 andro zareo Tana-Toliara fandaniam-bola mio papana tsotrandro zany nandeha tana Ambovim-Peandroy nandeha tana Fort-Dauphin sisy tany fandaniam-bola mio papana tsy hoe resaka fandaniam-bola mio papana ne ihany fa le volam-bahoaka vola zay ataontsika hoe lalinalina ohatran'izany fa nahavita zavatra maro zay raha izay aloha faharoa manaraka zay manko zareo eto mirehareha averitsika indray atsika ataontsika hoe tsy mizaka tena ataontsika hoe ny faritra tsy mizaka tena zany mihitsy tsisy hoe fisinzarana fahefana zany na décentralisation zany tsy misy zany na nareo jiabijiaby manao ny filoham-pirenena reo fomba ahoana manko hoe izy zany décentralisation na eritreretra zany aleo aloha tenentsika fotsiny hoe afaka manao ny passeportnao ve ianao ohatra hoe Toliara na Diego na Majunga na Tamatave zay fotsiny zany zay fotsiny ohatra kely amintsika rehetrarehetra hoe afaka manamboatra passeportnao ve ianao na Tamatave na Diego na Majunga na Fianarantsoa na Toliara raha tsy hoe handeha Antananarivo. Zay zao fa faiblesse ny fitondram-pandrakana fa inona ary no antony tsy hanaovana zany firenena rehetrarehetra na province na amin'ny firenena rehetrarehetra afaka manao an'izany inona zany vahaolana na hoe vato misakana any fitondram-pandrakana tsy afaka manao an'izany ohatra kely zany fa mbola maro Tsipriny no ianjadiny zany hoe tsy fizakantena amin'ny faritra na décentralisation zay resaka passeport ihany zany raha fotsiny zany ka amin'izao fotoana izao manko zareo dia mirehareha mandeha amin'ny tambazotra serasera fa indrindrindra reo mpinono lonononareo tsara ary lafinareo tsara filoham-pirenena Andrajoelina io fa hoe ho eo mandrakizay ve nareo fa nataontsika hoe na tsy ho eo mandrakizay zareo fa atsika mila mihetsika atsika rehetrarehetra zay action tadiavantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa io manko hitatsika manko
reo solombavamboaka hoe tsy resaky fampitokisana am'ireo gouvernemanta reo hoe mbo hilahita hitao satria manko nandre manko am'izao fotoana zao manko zareo tsy tokisany ny tsy manana finoana hoe fahatokisan'ireo solombavamboaka reo fa hoe raha mijoro amin'ny fahamarina tokoa ianareo mijoro amin'ny antemera-pirenena parlementaire anareo tsy tokony hoe hipaiky nisy filoham-pirenena Andratswil zay ataontsika hoe antoko misy anareo zay de mipaiky resaka tsy maintsy manaraka foanareo zay no azonareo fa andao arahantsika fanakevitra natao any colonel zahay makasiky ny toetra zay manohitra makasiky ny magnaraka an'ireo le vahoaky reo ny miabonena manao zay manao nisy antony laha manahaky ahy zao professeur littéraire raho ka tsy mahatsapa zay tokony hisy amin'ny raheny fa misy olo manam-pahaiza scientifique na momba ny fitrandrahana harena antibony tany io na moake taratasy na moaky boky iaby ampelatagnanay io ireo olo reo zany no milaza hoe tandremo raha toy fa misy fiantraikany misy oloza hateraky ny raha toy amin'ny fiaignatsika olombelo raha zay anefa ny tena mampalahelo anay am'ireto le olony base tuliara reto lafa rozy zany no magnazava raigna amin'ny vahoaky teneny fotsiny hoe ingo ny taratasy ny avinareo fa raha hasoanareo toy zao ny fandehany ka iele olo ambany vohitra toy tsy mahay taratasy igny ampanavinao somy avao ka tsy no manao i fa mila fagnazava raheo ary minoay nareo fa nahatramin'izay tsy fagnazavaro ambarany base tuliara amin'ny vahoaky fa fagnambara toy fanjakana hotrandraha raha toy hahasoanareo raha toy soliavinareo taratasy toy izay zany gn'azony gn'olo matetiky fa laha raha ny hazavay gn'aminy io zao ane ny fandehany toy zao ny fandehany toy mety ho niresy lahatry olo reo tsika lahy ny zavatra tsapanay reberebe le vahoaky ka izay gn'antony insistevanay ary mbola miangavy zahay any président de la république hoe ampanaovo tsara lahy le étude hijerany faharatsiany raheo na sur le plan environnemental zany na sur le plan scientifique nareo ihany koa hoe tsy rariny tsy mety fa rehefa mijoro amin'ny heviny izy tokony avela iteny tonga eto miaraka amintsika izy ankehitriny miraisiko manokana miresaka tany ary miresena lahatra mba hakatako raha aman-dreny fanapera colonel fanapera mba hiaka tetya mba hanazava ny heviny ihany koa ao anatin'izao fivorina eto amintsika zao misy zavatra tiako hampahafantarina antsika avao koa io lehilahy io ny nagnavotrahy tamin'ny fagnenjehanahy tamin'ny 2002 ho nisambory aho fe nandositsy ka tsy nihita mandritra ny fito tao ka rehefa niavy izy 2002 le fisamboragnahy nitadiava amin'ny alamike nagnaia avy eo tamin'ny 2009 rehefa nandray ny fitondrana izy niala le fitondrana teo taloha de niboaky aho la nanao fety misaotra azy zay faharoa manaraka an'izay mikasika an'ity base tuliara ty zahay zay manohitsy magnaraka an'ireo le vahoaky reo de misy antony laha manahaky ahy zao professeur littéraire raho ka tsy mahatsapa zay tokony hisy amin'ny raheny fa misy olo manam-pahaiza scientifique na momba ny
fitrandrahana harena antibony tany io namoaky taratasy namoaky boky aby ampelatagna io. Ireo olo reo zany no nilaza hoe tandremo raha toy fa misy fiantraikany, misy oloza hateraky ny raha toy amin'ny fiaignatsika olombelo. Raha zay anefa ny tena mampalahelo anay amireto le olony base tuliara reto, lafa rozy zany no magnazava raigna amin'ny vahoaky teneny fotsiny hoe ingo ny taratasy soniavinareo fa raha hasoanareo toy zao ny fandehany. Ka iene olo ambany vohitra toy tsy mahay taratasy igny ampanavinao sonia avao ka tsy no manao i, fa mila fagnazava raheo. Ary minoay nareo fa nahatramin'izay tsy fagnazavaro ambarany base tuliara amin'ny vahoaky fa fagnambara toy fanjakana hotrandraha raha toy, hahasoanareo raha toy, soliavinareo taratasy toy. Zay zany gn'azony gn'olo matetiky. Fa laha raha ny hazavaigny aminy io, zao ane ifandehany toy, zao ifandehany toy, mety ho niresy lahatry olo reo. Tsika lahy ny zavatra tsapanay reberebe le vahoaky, ka izay gn'antony insistevanay ary mbola miangavy zahay any président de la république hoe ampanaovo tsara lahy le étude hijerany faharatsiany raheo na sur le plan environnemental zany na sur le plan scientifique. Ohatra fotsiny lazaitsika hoe tsy mahakasiky era protégé io raheo. Morany ny tenan'izany fa izao mialatsiny mitsako tomboko ao monsieur le président fa henjahenja teniko toy, laha ohatsy zao mana lakory ka lakoronao no voafefy ao, ka lafa voafefy lakoro avy olo zay manao maloto akaiky lakoronao, hivolanao hoe o manava maloto avao ko efa misy lakoro aho hanaon'izao avao veha. Ndra io ro tsy agnaty lera protégé, rehefa manodidina azy io manimba azy fa ka mavandy tsika. Zay le ny raha volaniko ka ambarako atsika. Ray aman-dreny lehibe tsika